sy ampitiavana ary havana no andraisana antsika rehetra tamin'izao trandriamanitra izao. Ary faly miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ao aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny salamo fahatelo amby zato. Salamo fahatelo amby zato ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no iarahantsika mamaky. Aorin'izay dia ny hira fa 450 amby zato. 450 amby zato, ny andininy voalohany faharoa ary fahatelo, ary tsy mipetraka isika raha tsy aorinan'ny vavaka. Iarahantsika mamaky ary ny salamo fahatelo amby zato, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: misaoran'i Jehovah ary fanahigo, ary izay tanatika misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahigo, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny anao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Ivavaka isika, feno fifaliana tokoa ny fonay ry Tompo Andriamanitra io, raha afaka mitoetra sy mitanily indray eto amin'ity trano masina izay efa natokana hiaonana sy hanomponanao ity. Misaotra anao izay satria fantatra indrindra fa tsy ny fahatsaranay na ny fahamendrenay no ahafahanay mahananjara eo aminatin'izao fanompona masina izao, fa ny famiraponao tsy hita lany, ny fahariponao izay ampitoerinao aminay isan'andro isan'andro. Ko ankehitriny ry Tompo, raha manatanteraka izao fanompona masina izao zahay, dia mba ho raiso ho anitra kasitrahana eo anatrehanao, ka hahatonga ny fahatsapanay sy ny fahitanay ny fanatrehanao anay amin'ny alalan'ny fananao masina. Ka izay rehetra ataonay dia ataonay fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ary dia angatahana indrindra Tompo, mba hahatonga ny fahasoavanao hitoetra aminay tsiraray avy. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika, koa ny hira fa 520 sy 200, ny andininy voalohany no ataontsika. 520 sy 200, ny andininy voalohany dia roso amin'ny vavaka sy famakiana ny tenin'Andriamanitra ny diakona mpiara-miasa.
mbola iaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompoandriamanitra tianay io, raha mbola nomenao izao fotoana izao indray hamakiana sy hainoana ny teninao soratra masina. Ny fanahy masina izay ao anatinay ry Tomponao ka hanazava izany teny izany, izay teny entinay amin'ny fiainanay andavanandro, ho vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina, ary hahafahanay ihany koa mitory ny filazantsara masinao. Mangataka aminao ry izahay, aoka ny mpanomponao izay hamaky ny teny sy ny hitondra ny teny ary ny hitory teny, dia ny fanahy masina anao aoka hirotsaka ao anatiny ka ahafahany mamoaka tsaka sy andavany izay tiany ny teny soatra masina ho voalaza. Dia amin'ny anaranao ary Tompoandriamanitra iray io naovana izany vavaka izany. Amen. Raiso ny baibolitsika, izany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha. Testamenta taloha, bokin'ny Mpitsara. Mpitsara toko fahaenina, Mpitsara toko fahaenina, atomboka eo amin'ny andininy 7:30 ary ho faranana eo amin'ny andininy 5. Ary ho tohizana ao amin'ny Jaona toko 10:10, atomboka eo amin'ny andininy 4:20 ary ho faranana eo amin'ny andininy 7:20. Ary ho faranana kosany ao amin'ny Kolosianina toko 1, atomboka eo amin'ny andininy 5 ary ho faranana eo amin'ny andininy 7:20. Ary rehefa hita izany dia ho vakiana misisy amin'ny anaran'i Jesosy. Mpitsara toko fahaenina, atomboka eo amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 5. Ary ny Midiana rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny Atsinanana ny vory dia nitaka nitombo teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindriany fanahin'i Jehovah Gideona, dia nitsoka ny anjomara izy ka nivorona naraka azy ny Abesirita. Ary naniraka olona ka ny Manase rehetra izy, dia nivorona naraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebulona ary Naftali izy, dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no hamonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetraka eo amin'ny famolona ity volon'ondry iray manontolo ity. Ka raha volon'ondry iray ihany no nolena ny ando, fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely ary arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany, fa ny fo maraina koa izy ka nofiazy ny volon'ondry ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy rehetra ampiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho, aoka mba hiazako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa ho lenan'ny ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alina iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny ando. Amen. Fa raha tonga ny mpananatra izay raiko aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy, ary ianareo koa dia vavolombelona anambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ary noho izany, izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo,
mba ho fenon'ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba andehananareo mendrika ny tompo. Anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay nananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ray Masino, manamasinanay ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ampitomona aminareo manrakariva ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosiana, toko voalohany ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 no andehaka antsika ny afatra amintsika amin'izao fotoana izao. I Paoly dia tsy nametraka intsony ny amin'ny zavatsarotra sy ny amin'ny fampianaran-diso izay niainan'ny fiangonana, fa neveriny fa efa nazava eo amin'ny fiangonana ny fisiny zany, ka dia avy hatrany dia ny fangatahana ho azy ireo no nitanterahana. Hitantsika mantsy eo amin'ny toko 2 amin'ity Kolosiana ity ny andininy 9, ny fisiny zany fampianaran-diso izay lazain'i Paoly sy ampitandreman'ny fiangonana tao Kolosy hoe: tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidia mpianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka Kristy. Zany hoe misy izay nitarika, fa ny famonjena dia misy izay anjarany ny olona amin'ny maha olona azy, ka tsy maintsy manana fahalalana, manana izay ataony hoe fahendrena amin'ny maha olona ho afaka hisitraka izany famonjen'Andriamanitra zany. Ary zany moa no antsoina hoe gnostisisme fahizay, izay mametraka ny fahalalana ara-tsaina ho isan'izay ahafahana mandray ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Kodiarana an'ireny finoana ireo kristianina tany Kolosy Paoly dia ambarany voalohany fa izay iriny sy angatahany ary ataony amin'izao vavaka izao dia ny manan'izy ireo ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra, ka andehanany amin'ny fahendrena sy ananany fahazavan-tsaina no ny hery ny fanahy masina, no ny asan'ny fanahy masina. Voambolana fampiasa araka izany, ambara zany ireo voambolana telo ireo ara-tsaina, fa saingy amin'izay andraisana azy amin'ny maha-kristianina no tian'i Paoly iaina ny fiangonana. Ka ny fahalalana dia tsy ilay fahalalana maha olona ratovina ka nandritana ny saina, fa ny fahalalana dia mifototra indrindra amin'izay fahafantarana fa Andriamanitra dia manana ny sitrapony, Andriamanitra dia manana ny fahefana, Andriamanitra dia manjaka amin'ny zavatra rehetra. Ka ny olona izay manana fahalalana sy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra no mitoetra amin'ny fahendrena ary mitoetra amin'ny fahazavan-tsaina. Ny fahendrena moa dia mazava izay ambarany soatra masina araka ny obolana ny hoe ny voalom-pahendrena dia ninona? Fahatahoranan'i Jehovah. Ary zany fahatahoranan'i Jehovah izany dia miainga amin'ny fametran'Andriamanitra ho manana ny fahefana, ka manana ny sitrapony hitantanana
sy tondrana ny fiainan'ny olona. Vavaka izay ataon'ny Paoly voalohany zany mba hanana ny fiangonana fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary dia fantatsika fa zany fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izany tsy hoe mahatonga ny olona hilefitra, fa mahatonga ny olona anaiky ny fitarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy. Ary zany raha teo ny vavaka nampianarin'ny Tompo dia ny hoe tsy ny sitrapontsika no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha nampianatra ny mpianatra hivavaka izy dia izy hoe atao anie ny sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Ary hitantsika teo amin'ny fiainan'i Jesosy tao Getsemane koa zany. Na dia mafy taminy aza ny zaka sy roso amin'ny soloana ny eloko ny mpanota. Ka nivavahany hoe raiko raha sitrako asoro amiko zao. Kanefa oka tsy ny sitrapoko anie no atao fa sitraponao. Dia avana malala zava-dehibe ary raha mivavaka isika, raha mangataka isika mba hamatatra tsara zany hoe sitrapon'Andriamanitra izany. Zany hoe ametraka mielo ny fahefan'Andriamanitra manan-kery eo amin'ny fiainantsika. Ka tsy ho sanatria haneran'Andriamanitra anao izay ampifanaraka ny sitrapontsika amin'ny sitrapony. Fa hanana finoana atoky fa izy dia mahafantatra ny amin'izay soa tokony ho antsika. Ka fahafantarantsika zany sitrapony zany no andehanantsika koa manaraka izay lalana sorotany ho antsika tsiraray avy. Ary ny asan'ny fanahy masina no hatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika. Fa ny faharoa izay hitantsika eo anatin'izao teny izao dia ny fampiarana avy hatrany zany fahalalana sitrapon'Andriamanitra zany. Na ny marimarina koa dia azo lazaina hoe ahoana no hiainana, ahoana no anehoana fa manaiky ho tarehiny sitrapon'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia ny fanahana toetra mendrika eo anatrehan'ny Tompo. Zany no hitantsika eo amin'ny 10:10 mba handehanana mendrika ny Tompo. Zany hoe ny fahalalana sitrapon'Andriamanitra dia mitarika ny olona mba handeha tsy sanatria hampalahelo an'Andriamanitra amin'izay zavatra ataony, na sanatria hiteraka ny fahatezerin'Andriamanitra, zany hoe ny fitsaran'Andriamanitra ny fiainany, fa mitarika kosa azy ahita fitio anatr'Andriamanitra, ana fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra, na n'Andriamanitra fifaliana fahitana azy. Fampiarana zany ny ataka faharoa tatsika amin'izao vavaka izao, ka amin'ny endriny samihafa dia mandeha amin'izay mahafaly n'Andriamanitra ny olona malala sy manana fahalalana sitrapon'Andriamanitra, ny olona mitoetra amin'ny fahendrena fahatahorana azy, ny olona manana fahazavan-tsaina, zany hoe mahay mamantatra izay akasitran'Andriamanitra eo amin'izay ataony. Anisan'ny azo lazaina fa tarigetra ambony indrindra tokony hananan'ny kristianina, zany hoe amin'izay rehetra atao dia mahafaly an'Andriamanitra ny ataony, amin'izay rehetra atao dia manome voninahitr'Andriamanitra zay rehetra ataony, amin'izay rehetra ataony dia mitarika an'Andriamanitra sa irehare tahaka an'izay nambarany tamin'ny Satana momba ny Joba. Efa mba nijerenao va Joba mpanompoko fa lehilahy marina izy, ary zany no idealim-piainan'ny kristianina. Ary angatahan'ny Paoly eto mba handehanana araka izany. Dia avana malala zany idealim-piainana zany zay mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy araka izay mety ihany koa fampianarana tamin'ny fotoan'androny zay nambara teo hoe ny fahalalana ara-tsaina fa natao hisy vokany azo sapaitana zany, zay ambaran'ny Paoly eto hoe asa tsara na asa soa.
ny asa tsara ny asa soa dia asa zay vokatry ny finoana marina, vokatry ny fahatokiana an'Andriamanitra ka miteraka indrindraindrindra soa sy fahasoavana ho an'ny zay manatanteraka azy nefa koa ho an'izay ampiarana azy. Tiany Paoly ambara tsara fa ny kristianina dia tsy manao asa tsara na manao asa soa mba ho voavonjy, fa amin'ny finoany dia mitarika azy hanao asa soa sy asa tsara izany, anehoany fa olo mba ho vonjy izy, efa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mendrika elotr'Andriamanitra ny fiainana. Ravana malala, anjarantsika ny mieritreritra, anjarantsika ny mandinika eo amin'izay fandehanantsika eo anatrehan'ny Tompo. Manahoana ny fandehantsika eo anatrehan'ny Tompo? Mahafaly azy, sasanatriny zany, mahamenatra azy. Mitondra famizam-boninahitran'Andriamanitra ka androtsahany ny fitahiana manambiampy ho antsika, samy teraka fahatezan'Andriamanitra ka hitsarana antsika ho toy izay tsy mendrika eo anatrehan'ny Tompo. Vanim-potoana lehibe izay mila eritreretantsika, mivavaka ataontsika izany. Fa i Paoly dia naniry mafy fatratra mpananana kristianina tany Kolosia ary maniry koa ny ten'Andriamanitra ankehitriny ho antsika kristianina eto amin'izao fitandremana akadokely izao. Fa ny faran'izay hitantsika dia ny fangatahana ataon'ny Paoly dia mba hampatanjahana antsika amin'ny herirehetra. Hitantsika amin'ny andininy faha 1:20 izany, mba hampatanjahana amin'ny herin'Andriamanitra, ho voninahitr'Andriamanitra. Fanehoana mazava zany ry havana fa maha-olombelona antsika eo amin'izay maha-izy-azantsika izay fa lavo noho ny amin'ny fahotana, dia tsy manana intsony ny fahafahana anatanteraka zay iritsika ho amin'izay mety ataontsika ho tsara, na anaterantsika izay ataontsika hoe sitrapon'Andriamanitra, raha tsy noho ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay hatafiny antsika. Fa raha amin'ny herin'ny maha-olombelona antsika dia tonga amin'izay ambaran'ny Paoly hoe efa mba te hanao ny tsara ihany aho, fa matetika dia ninona ny vitako? Ny ratsy. Zany hoe raha maizy azy antsika olombelona tsy hatanteraka ary tsy hahavita zay mety fikasantsika isika, fa ny herin'Andriamanitra zay hatafiny antsika no mampatanjaka atsika, zay lazana hoe fahatanjahana moa dia tena fananana hery zay ao anaty ateraky ny asan'ny fanahy masina ka mitarika ny olona anana faharetana, mitarika ny olona anana fifaliana, na dia misedra zavatsarotra eny na mandeha tsy arak'izay veriny maha-olona azy satria mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny ten'Andriamanitra zay fantatsika, fa ny fihevitritsika dia tsy mba fihevitr'Andriamanitra ary lalantsika indraindray tsy lalan'Andriamanitra. Ka raha hitarian'Andriamanitra ho amin'izay sitrapony isika dia ny herin'ny fanahy masina zay hatafiny antsika no ahafahantsika manaiky sy mahatanteraka zany ao anatin'ny faharetana sy ny fifaliana. Ary dia zany moa dia tsy hafa zany faharetana sy fifaliana zany fa vokatry ny fitiavana, dia zay ambaran'ny Paoly ao amin'ny Korintianina 2:7. Ny tena fahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika ary ny herin'Andriamanitra dia ny fandehanantsika amin'ny fitiavana, ka andresentsika ny herin'ny ratsy rehetra ary ahafahantsika koa aza mihoatra zay maha-izy azy antsika mba hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy asantsika amin'ny maha-olona antsika izany,
fa asan'Andriamanitra zay manafihery antsika. Ry havana malala, vanim-potoana lehibe zay tokony angatahantsika amin'Andriamanitra ny vanim-potoana ankehitriny, mba hatsapahantsika zany herin'Andriamanitra atafiny antsika izany, andrakofany antsika izany, ampitoeriny amintsika izany, mba tsy halatsaka atsika ao anatin'ny fako. Kanefa koa mba hahatonga atsika hanetry teny. Ary efa fanaontsika efi-jakena rahateo zany, fa raha misy zavatra zay tanterahantsika sy ekentsika anaovantsika fanekena, tahaka ny eo amin'ny mampandray, ny diakona, ny loholona, ny mariazy, ny batisa, dia ny fetentsika dia ny hoe ny herin'Andriamanitra no iankinako, atanterahako zany rehetra zany. Angatao ary havana ny atsapanao ny herin'Andriamanitra zay efa tafiny anao. Angatao ny anananao zany fahatsapana, fa na dia malemy azy ianao amaolona anao dia amin'ny Andriamanitra hery kosa ahafahanao manatanteraka sy mijoro vavolombelona. Ary vavaka raha teo nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana zany, ary mbola angatahantsika koa ankehitriny ho antsika fiangonan'Andriamanitra. Fa zay maranan'ny Paoly zao vavaka ataony izao dia ny fitaomana ny fiangonana mba hay hisaotra an'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny andininy 12 zany, ka misaotra ny ray zay nampahamendrika antsika hananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Raha misy ry havana zay mety antony hitarika atsika hisaotra an'Andriamanitra, dia zavatra telo indrindra arak'izay ambaran'ny Paoly eto. Dia ny nanaovany atsika homendrika hananjara lova ao mazava. Raha ny fisainan'ny Jiosy mantsy dia izy ihany ny Israeliany no nama-panantenana ny atao hoe ny tany Kana. Ary ny hafa dia tsy mba nananjara amin'izany, fa Andriamanitra kosa ao amin'i Jesosy Kristy dia nanao antsika homendrika hanazany lova izany, nanafaka atsika amin'ny fahefan'ny maizina. Raha teo amin'ny jetilisa kosa dia izao tontolo izao dia anjakany ny asan'ny maizina, fa isika dia nafahana tamin'izany. Ary efa namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malala, dia ny fiainana mandrakizay zany. Ary ny fanavotana sy ny famelan-keloka no isitrahantsika zany asan'Andriamanitra zany. Raha misy izay tokony atserovantsika hidiran'Andriamanitra dia ireo ambaran'ny Paoly ireo, ary ireo no fehiny vavaka izay nataony. Dia zay hitantsika voalohany hoe ahafantarantsika ny sitrapony, andehanantsika mendrika eo anatrehiny, ananantsika ny hery avy aminy, ka hatsapantsika fa efa zanak'Andriamanitra isika, voavela eloka noho ny amin'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy, ka feno fisaoran'Andriamanitra. Ry havana malala, tsy rova manan-kariva ary, fa rehefa mivavaka isika dia ataovy ny fisaoran'Andriamanitra, mangata mba ahatonga anao ahay andeha sy hamatatra ny sitrapon'Andriamanitra, ahasoa sy hatanteraka izay kasainao, ary dia misaora azy fa izy nefa mialoha zany araka ny sitrapony, mba hankalazana ny anarany, satria zany raha teo ny anehoan'ny voninahitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika mandrakariva kosa ny fahafianan'ny fitiavany. Amen. Endre ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana, fanambarany tamintsika ny sitrapony, dia isika iombona ampanao salama manao hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia tsy nahatanteraka izany sika, koa andeha isika hifona eo anatrehan'ny Tompo.
vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotranao izahay ny amin'ny sitraponao izay nambaranao taminay teo, mariky ny fitiavanao anay izany. Noho izany Tompo, dia indro izahay tsiraray avy samy aiky ny tsy fahatanteranay teo anatrehanao. Andriamanitra rainay eo, mamindra fo aminay. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo, diovy amin'ny rahanao izahay mba ho afa-keloka, mba ho afa-pahojana. Mino izahay fa miaino anay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankatahanay izany vavaka izany. Amen. Fanoizantsika ny fifonantsika riavana dia nira 5:30 ao amin'ny firana fanampiny ny 15 no iarahantsika manao fifonantsika eo anatrehan'ny Tompo. 5:30 ny 15 ao amin'ny firana fanampiny. Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra velona, miaino ny fifonantsika izy. Koa raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenany eo am-pitsanganana, ny teny famelan-keloka omeny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, mety aho mahadiova ianao, ny finoanao no efa nahavonjy anao, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no namparetako famindrampo anao, voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Alleluia, midera ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ho mariky ny fifaliantsika dia andeha ho ataontsika ny hira 7:30 sy 500 ny 9 voalohany.
olona izay vavela heloka riavana tsy mifaly fotsiny ihany fa indrindra ihany ko mijoro vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra ary indrindra eo anatrehan'izao tontolo izao. Koa andeha ny fanekempinoana voalohany na ny fanekempinoana apôstôlika no iarahantsika manonona ho fijoroantsika vavolombelona. Mino an'Andriamanitra ray Itsitso mpanao ny lanitra sy ny tsany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanany lahy itokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra nipetrika eo ankavanan'Andriamanitra ray Itsitso avy any even'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iaraka ivavaka isika. Ray io. Dia mbola misaotra sy mitera ny anaranao izahay. Raha afaka niantso sy nitenanaranao teto amin'ity tempolinao masina ity androany. Misaotranao izahay satria namindranao fo nafahanao ny helokay ka afaka niantso anao na dia amin'ny fotoana manahirana toy izao azy. Voninahitra anao efa hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ray io no atolotra eo anao. Mendriky niady ianao raha mendrim-poninahitra ary no hamarinina indray tamin'ity andro anio ity fa niantom-posianay olombelona, niantom-pahavelomanay dia niezaka ny manana ny tsara naraka ny tsara ho vonto ny fanahy masina izay efa napetraka eto aminay tsirairay avy ka niasa mpanomponana ny asa mpiariana izay ataonay dia hitandro napetraka lehibe indrindra dia mba ho tanteraka ny sitraponao ka izay kely mba ho vitanay ray eo ho anitra kasitrahana hiterana ny anaranao ary nomezam-boninahitra anao. No hamarinina taminay ihany koa anefa fa maha olombelona zanaky ny hotanay nitorotorona tamin'ny hotanay. Tsy mendrika akory izahay na niantso ny anaranao azy, tsy mendrika akory izahay na ny anonona hoe ray eo. Ny famindramponao ny namelany ny helokay teo ka ahafahany milaza ankehitriny fa ilay iray ilay nisololarana anay teo amin'ny mpanalarana teo amin'ny hazo fijaliana no tsy mitrahatra mitantana anay, tsy mitrahatra mamindra fo aminay ary tsy mitrahatra ihany koa mamezy sahaza ao anay tsirairay avy. Miantso manokana aminao izahay ray reto tafavory amin'ity tempolinao masina ity kanefa tsy ho adiny ionay ihany koa ireo namanay no ny antony tsy afaka miara mivory aminay, tsy miafina aminao zany ray io. Mba manome ny anjara tandrify azy ireo koa ny hainao, ny anjara fahasoavana ho amin'ireo koa ny hainao. Fa satria na izahay vory eto na izareo izay ivelana izao tempolinao masina izao dia ondrinao avokoa. Ankehitriny koa izany izay iray dia mangataka aminao manokana na ampitantana ara-pivavahana aminay na ny manana isan-tokandro ny toerana eto amin'ity firenena ity. Ray io, tolory saina izy ireo, tolory hery izy ireo, mba ny fanaonao masina izy ireo ka halala fa izy ireo ane dia tanana mandray ary ilaka nampanaovinao ny didinao avy aminao ray Andriamanitra mba hasoanay mpiarabelona eto amin'ity Madagasikara ity. Angatahany aminao manokana ihany koa ny sehatra maro eto amin'ity tempolinao masina ity, na ny asa mpantarana izany, na ny asa fitsinjovana ny fitronon'ny mpitandrina izany, eny na ny fanindrina isam-batan'olona. Tompo, tsy manana hafa izay azony anteherana fa tsy ianao rery ihany. Ianao ny mahalala izay mahasoa anay, mba maniry izahay ray io, mba meo izay anjara tandrify sy tsara aminay, ary izay fanirinay mba ho tanteraka ny mezam-boninahitry ny anaranao. Irina indrindra izany Tompo, satria fanindrina amin'ny mampanomponao anay. Mangataka aminao ihany koa izay ray, ny sehatra rehetra amin'ity mbola fikasanay amin'izao fotoana
mbola manahirana amin'ny firenena izao, na ny fotoana ity na ny isan'andro hiezak'izay hitalao aminao ka mba ho tsinjovinao manokana, fa satria raha ny sainay ihany tsy hantanteraka akory izay mahasoanay. Irinay isangatahana iray eo izay rehetra ataonay amin'ny maha-olombelona anay mba ho voninahitsy ny anaranao, ary ny fahasamihafana mahazo anay ihany koa mba ho iray izay ka hiarana nonona le vavaka taona ampianarinao mpianatra ao fahizay manao hoe: Rainay izay an-danitra, mba masina ny anaranao ny tonga ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao hoe ty atany taky ny any an-danitra, meo anay an'io izay anina saza ao anay, ary mamela ny elokay taky namela ny izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ary amarana zao fotoana zao sika dia hiaritsangantsika andray ny afatra sy ny tsodrano. Ore ny afatra sy ny tsodrano dia ny hera fanampiny fa 7:30 no ataontsika. Ore ny afatra sy ny tsodrano dia ny hera fanampiny fa 7:30 no ataontsika. Izao ary ny afatra izay omeny ho antsika. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Amen. Toteraka aminareo ny tsodrano tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an Jesosy tompontsika mpianoro lehibe ala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ny atanteraka anareo amin'ny satsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiaso anatareo izay kasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anay ny voninahitra mandrakizay. Amen.
mipetraka mivavaha mangina. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandiana mba ny fahasoavan'ny Tompontsika.